vaovao hafa nomena tombony tao anatin'ilay hetsika no karakarain'ny centre ISCAM ireo tanora manana tetikasa ny tanjona tao anatin'izy ity dia ny ampirisihana ireo tanora manana tetikasa irosa ao anatin'ny sehatry ny fandrarana. Mpianatra misy 12 fa misy sekoly ambony samihafa eto Andrenivohitra no nandray anjara tamin'ny fifananana pitch na fanolorana volavolana tetikasa izay no karakarain'ny centre ISCAM etsy amin'ny CM de la Canalakely. Hetsika izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny herinandro iraisam-pirenena ny fandrarana. Le centre ISCAM dia mikarakara an'ity hetsika ity izay atao hoe le parcours du start-upper ahafahan'ireo ankizy ireo zany mivelatra ao anatin'izay sehatry ny fandrarana izay. Misy ny concours be da be karakaraina ao anatin'ity hetsika ity, izany hoe ny concours de pitch na concours d'idée ahafahan'zareo maneho ny idéany zany dia faharoa misy ny concours de slam izany hoe ilazany ny ankizy anankiray na ny mpandrarana anankiray ny success story zany ana entrepreneur anankiray dia tantaraina ao anatina slam ilay izy. Dia misy ny débat izay karakaraina rapide, débat hoe quitter son emploi et entreprendre. Dia misy mpandrara io zany dia misy olona miasa amin'irao izay débattre momba an'izay ahoana hiala amin'ny asa tokoa ve on va passer le cap ve dia izay zany no débat rapide. Avy eo misy any après-midi financement de projet izay amakafakana ny resaka crowdfunding plateforme izy io méthode de financement moa zany vaovao dia tianay ho aparitaka eto Madagasikara. Nazoto tokoa ireo mpandray anjara nanohana ny volavolana tetikasan'izy ireo avy. Manana tanjona moa izy ireo toy ity mpianatra ao amin'ny 4e année ao amin'ny ISCAM ity. Mahatonga nanao an'ity itenenan'ny olona hoe manaova entrepreneuriat fa anjara sy ataontsika daholo izay amoronana asa ny herinandro. Io koa moa zany fanantanana an'ireo namana akaiky hoe raha manome ny exemple ianao dia tsy maintsy anaraka namanao hoe izao manao entrepreneuriat izao mety. Dia izy koa promotion ho an-tenanay manokana mihitsy hoe mila tamin'izay mivoatra tsy miandry hiasa intsony fa mamorona asa. Marina fa ho tolorana lelavola enina etsy ariary izay mahazo voalohany amin'ity fifananana ity ahafahany mamatsy vola ny tetikasany. Tafiditra hatrany ao anatin'ny herinandro iraisam-pirenena ny fandrarana moa dia misy ihany koa ny fifananana slam.